Kokoa daholo ny Zanagasikara, vaovao tsara ihany no menanareo dia hoe maninona lasa mangatsiaka ilay fory, indrindra fa rehefa manao fanabeazana ny vehivavy, tsy voatery vehivavy rehetra akory fa vehivavy sasany zany lasa hoe mangatsiaka ilay fory rehefa miditra ilay bebity, inona ny atao izay dia tsy mahazaka i madama. Amin'ny ankapobeny misy karazany ihany koa ilay fanabeazana atao, dia mba tsara zany hoe mijery dokotera tsara ianareo roa dia jerena ny vatany madama inona ilay fanabeazana tsara mety atao madama, satria misy vehivavy sasany izao ohatra tsy mahazaka ilay stérilé dia indraindray lasa miha-mahitsy, mety matavy, lasa reraka lava, lasa mandoa nefa io ilay ao anatiny ao. Dia lahy nefa tsy mahalala an'ilay izy fa hoe ahoana koa ary ty tena tsy mety amiko ty dia tsy mahazo mijery endrika ivelany ohatran'izay lisany fa mba mahaiza mamakafaka tsara. Tsy voatery hoe ny vehivavy ihany ange no olana amin'ilay izy fa lisany ihany koa anisan'ny olana ao ambadika. Matoa izay madama mazoto izy ny hanao ilay fanabeazana dia noho ny fitiavana ny lahy izay fa tsy hoe izy akory no te hipingapinga. Ko raha ohatra izy ka hoe misy olana dia mifampiresaka ianareo roa dia mamaha olana. Lahy hoe te hampirafy satria tsy metimety ny ao an-tanàna, tady io tsara fa diso lahy izay. Ary raha ohatra ihany koa ka fantatry madama hoe nandeha nampirafy tsy maintsy hena ny tsirom-panantenana ao anatiny. Vahaolana tsara akaiky voalohany dia miresaka milamina ianareo roa miaraka makany amin'ny dokotera dia soloina jerena ilay mety amin'ny madama hoe inona ny zavatra mety kokoa amin'ny vatany. Amin'izay mba tsy misy olana intsony ilay fanabeazana rehefa amin'ny manaraka dia mba mety kokoa. Na izany na tsy izany ary zareo ilay fitiavana ho ahy. Rehefa tena tia ianareo roa dia tsy misy menatra mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra, indrindra fa resaka lely. Na lehilahy na vehivavy tsy misy tokony menatra amin'izany mihitsy ianareo roa fa lalam-piainana izany kilalaom-pitiavan'olon-dehibe. Dia izay ange raha vao ratsy ilay izy, raha vao tsy mety dia lasa ny ilany. Lasa ny ilany mandeha makety sy mankeroa maniditsidina etsy sy eroa. Dia tsy mandeha ange ilay tokantranonareo roa dona amin'ny poto na antitra ary nareo roa dia ny eo ihany ny eo. Dia manao ohatr'izay koa ilay zanakareo avy eo manao lalakitakisoa, tsy misy ilay fivoarana. Dia mba hisorohana amin'izay zavatra izay ilay mba tokony hivoatra isika rehetrarehetra, isika malagasy dia tsara ny mifampiresaka. Ekena ny tokantrano, ny mpivady dia ny fitaizana ny ray aman-drenin'ny mpivady anankiroa dia miainga tamin'ny tokantrano samihafa. Sarotsarotra ilay hoe miaina ao tokantrano eo ianareo roa. Ohatra hoe ilay ry izao mangetotra dia vehivavy tsy tia ilay rangahy mangetotra dia izay aloha tsy azo atao. Afaka manala azy ianareo roa fofonina kely maimbo dia lasa indray mandositra avy eo. Tsy ratsy ange izany dia ilay ry tapatsiny be rehefa mbola mpisipy aloha dia menatra be andeha hangetotra eo akaiky eo ry ilay roa na hikalana. Fa rehefa mpivady amin'izay dia tsifitsifitra dia avy eo pesitra maimbo tay. Vadin-dry izy nge, vadin' ilahy nge izy ka aloha izy zany hangetotra eo tsisy maharatsy an'izany. Tokafana kely izy aloha sao dia hoaniko ilay izy, ndao rangahy lafo kely vodiny lafo ohatra maimbo kely dia tsy tandremo sao dia hoe lelaka eo tokoa ndry fa mananiana izay ange ilay kilalaom-pitiavana mananiana ohatr'izay. Dia tapatsina eo ianareo roa koa dao lelaka amin'ny vodiko marina ve ndry? Tsy voatery vody nge nazo ny afaka lalaovindre, biby tokoa voniny sy ahoana kineny mety nge ndao rangahy mety izany lasanareo roa fampitodiny ny ambofandriana avy eo. Izay ilay kilalaom-pitiavana izay. Mila manao ohatran'izay ny mpivady fa tsy dia mifampitazana mifampijery tsy mety lasa fotsiny dia anidiny ilay ry, anidiny madama. Tsy hivoatra mihitsy gasikara raha mbola izay no ataon'ny tokantrano malagasy. Mifampiresaka moramora, fanazava moramora. Madama dia mila mihaino an-dramose, ramose koa mila mihaino madama. Raha tsy mifankahazo ny resakareo roa dia resahana am-pilaminana. Tsy eo masony ankizy ihany koa ianareo miady fa tsy maintsy any ambadika any satria ny adinareo roa ka raha hitan'ny ankizy misy trouble ange ao anatin'ny ankizy ao malahelo izy, marary izy. Tsy tian'ny ankizy mahita an'izany hoe dadany sy mamany hoe miady sy mifamaly izany. Dia raha miady nareo mba any ambadimbadika tsy hitan'ny ankizy any dia mba tsara ilay izy. Fa izay izany ho an'ny madama raha ohatra ka hoe mangatsiaka ny foron-dry
le bibitin'le ry koa mangatsiaka miditra any dia le fanabeazana nataondry io zany tsy mety amin'ny vatandry. Ndraindray koa ohatra lasa ngeza be tampoka nanao le fanabeazana azy na ohatra lasa mahia kely tampoka na hoe lasa malaikomana dia tsy mahazaka an'le izy zany ndry miverina makany amin'ny dokotera indry ianareo roa satria ianareo roa ny tompona andraikitra dia soloina le izy dia manao analizy tsara jerena tsara hoe inona ny tokony atao mety amin'ny vatandry dia zay. Tsy voatery n'le vehivavy ihany ho fa ny lehilahy efa misy zao ny vasectome. Raha tsy mieritreritra niteraka intsony ianareo roa dia lehilahy manao vasectome dia madama mijanona fanabeazana azy dia mankafy amin'izay nareo roa. Raha ohatra ka misy olana amin'ny lely afaka mandefa message na publication eto aminareo commentaire na message hoe zao ny olanay roa amin'ny lely dia afaka valiana eny ihany le izy raha ohatra ka misy olana. Dia zay raha ohatra nareo ka manana olana ohatr'izay zany nareo dia zay ny vahaolana. Mankasitraka tompoko.